tsy mety sasatra sika tily asa fatratra. Ivavaka isika rehetra dia faly indrindra izay ry Tompo fa nahazo ity andro lehibe ity, de le andro atsarovana indrindra ny naterahanao nahatongavanao nofo teto amin'ity tany ity mba hanavotra anay. Ampio izay ame lanja mandrakariva izany fitiavanao lehibe izany fa tsy ho varimarina amin'ny zavatra hafa tsy amin'ny antony. Voninahitry nareo zavaka izany. Amen. Ry sekolady malala ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana mba amin'Andriamanitra antsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Miarabantsika natratra izao krismasy izao. Ny soratra masina zay voalahatra otoriana amin'izao krismasy izao dia araka soratra amin'ny Lioka toko voalohany. Lioka toko voalohany andiny voalohany ka hatramin'ny faraky ambin'ny folo. Lioka toko voalohany andiny voalohany ka hatramin'ny faraky ambin'ny folo, fa ny horaisintsika dia ny andiny fafito ihany aloha androany. Andiny fafito izay manao toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary niteraka ny lahy matoany izy dia nohodidiny lambanjaza ka nampandriny teo amin'ny finanam-bilona fa tsy nisy nitoerany tao an-tranom-bahiny. Amen. Iza nahazo kilalao? Iza nihinana sakafo tsara be androany? De zao ireny zavatra ireny araky ny fanampianarana antsika de azadiny fa fisehoana ivelany ihany, fa ny zava-dehibe de mifankalazana ny krismasy ao am-po. Efa nambara tamintsika koa fa tsy teraka 25 desambra 5 desambra velively Jesosy, fa andro ny safiditsika izany ankalazana indrindra izany fahaterahana izany. Tsy anniversaire an Jesosy tsy tsingeritaonan'i Jesosy ny 5 desambra, fa andro apetraka fotsiny hoe atsiarovana hoe tonga teto an-tany tokoa izy. Zay ny zava-dehibe fa tsy ny andro. De raha ny teny novakiana teo de nahitantsika indrindra fa teraka taiza moa Jesosy? Tao an-tranon'omby, mahay daholo isika. De nampandriny teo am-pihinanam-bilona, tsy nisy fandrina fa teo am-pihinanam-bilona le fihinanan'ny omby ny sakafony teo no napetraka Jesosy. Misy manana eritreritra hafa manko de manodikodina ny krismasy foana. Ao no manodina antsika hoe raha vao tsy misy sakafo tsara be ny krismasy, raha vao tsisy kilalao de tsisy zay. Iny efa nampianarina antsika, tokony mijoro sika manoloana an'izay. Misy koa miteny hoe ianareo mankalaza 25 desambra 5 desambra eo tsy izay satria tsy io naterahan'i Jesosy. De tsy tokony manaiky voalingeliny reny koa isika satria tsy ny daty ny zava-dehibe. De ao koa ny manao fampianaran-diso milaza fa hoe tsy teraka tao an-tranon'omby zany Jesosy. Inona ny antony? Satria raha ny volana desambra tahaka an'izao de fotoana mangatsika ka tsy ho teraka ao an-tranon'omby mihitsy Jesosy. Hoe fa niteny antsika tsy 5 desambra zany. Kanefa na izany raha ohatra teo ivelany izy no teraka, satria zao fahafantarantsika an'izany tranon'omby zany dia any ivelany. Valan'omby de teo niteraka Jesosy. Diso be zay. Misy mampiasa an'izany ilazana fa tena tsy mitombona ny Baiboly. De ambarantsika ny marina. Raha ny kolotsaina jiosy, raha ny zava-misy tamin'izany dia tatahaka an'izao ny trano
tamin'ny fotoanandrony Jiosy. Teto no mipetraka ny olona. Ny fitoeran'olona zany, tatsika misy fandriana io de tato ny fitoeran'olona. De tato ambany kosa ny fanaovana raharaha sy ny tranomby. De ity ambany rihana ity no fanaovana raharaha sy tranomby de tao no teraka Jesosy. Any ambanivohitra zao raha mijery tsika mbola misy trano tahaka an'izao. Aty ambony ny olona mipetraka de aty ambany ny fitoerana fitaovana sy ny fitoeran'ny biby fiompy. Mety akoho zany mety ho bitro zany mety ompy tahaka mazatro. Be debe ny trano ambanivohitra mbola tahaka an'io de aty ambony misy ny lakozia sy ny fitoerana. De tahaka an'io koa ny zava-nisy tany Palestina tam'izany. De io toerana ambany io no nipetrahany no naterahany Jesosy. Fa le tany ambony rihana zany sy ny toerana fandraisam-bahiny hafa de tsisy afaka nitoerany intsony. Ka diso be araka zany zay milaza hoe tsy teraka tao tranomby Jesosy satria tsy vita zany. Fa ampianarina antsika androany fa tahaka an'le sarina aseho teo ny atao hoe tranomby tany Palestina fa izay ka naterahany Jesosy. Ary ino moa dikany hoe teraka tao tranomby izy satria zao nanitry tena izy. Tsy mba tahaka an'ireo olona tsy maintsy miteraka anaty trano be reny fa tsy nampaninana anazy hoe teraka ao amin'ny toerana tahaka an'izao mba ahafahany mampiseho hoe olombelona tahaka atsika izy fa tsy hoe mijanona amin'ny toerany maha-Andriamanitra anazy mandrakariva. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, mba fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana sy ny fiombonana amin'ny fanahy masina ho amintsika rehetra ny hatramin'izao kao mandraka izay. Amen. Hivavaka isika. Misaotra anao zay re Jesosy fa nanaiky hietry olombelona ianao amonjy anay. Mangataka aminao izahay taio mandrakariva izahay andray ianao ao am-ponay ka atsapa izany fitiavanao izany mandrakariva ao aminay. Voninahitry nareo ny zavaka izany. Amen. Radio Teny Fiainana FM 91.2. Prions. Nous te remercions, Seigneur, pour ce merveilleux moment que tu nous as donné afin que nous écoutions de nouveau ta parole. Et fais que nous sachions que tu es le Sauveur, le Dieu qui est devenu homme pour nous sauver. En ton nom, Seigneur, nous faisons cette prière. Amen. Chers membres de l'école du dimanche, que la grâce et l'amour du Seigneur Jésus-Christ et Dieu notre Père soient avec vous. Amen. En ce joyeux Noël, la parole de Dieu qui nous sera donnée est écrite dans l'évangile de Luc. Luc chapitre 2, verset 1 au verset 11. Luc chapitre 2, verset 1 au verset 11, mais nous allons prendre uniquement aujourd'hui le verset 7. Voilà ce qui est écrit au nom de Jésus-Christ. Elle y met au monde un fils, son premier-né. Elle l'enveloppa de lange et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la maison où logeaient les voyageurs. Amen. Qui ont eu des cadeaux de Noël? C'est bien. Qui ont eu un bon repas aujourd'hui? C'est bien. Mais il ne faut pas oublier que ce ne sont pas ces cadeaux-là ou ces bons repas-là qui font de Noël, Noël. Noël, c'est la célébration de la naissance de Jésus-Christ. Ce n'est pas son anniversaire, mais c'est tout simplement une date qu'on a choisie pour commémorer la naissance de Jésus. Beaucoup de gens essayent de nous faire aller dans le mauvais chemin, en disant que s'il n'y a pas de bon repas, s'il n'y a pas de cadeau, ce n'est pas Noël. Vous savez très bien que c'est faux. Je vous l'ai déjà appris. Il y en a également qui disent que Jésus n'est pas né le 25 décembre, donc Noël est une fausse fête. C'est vrai que Jésus n'est pas né le 25 décembre, je l'ai déjà dit également. Mais ce n'est pas la date qui est importante, c'est le fait de célébrer le fait que Dieu est devenu homme afin de venir nous sauver, quelle que soit la date. Ce n'est pas la date qui est importante, c'est le fait que nous nous souvenons que Dieu est devenu homme pour nous. Aujourd'hui, il y a autre chose
que je vais vous apprendre. Jésus est né dans une étable. Ça, vous le savez très bien. Mais d'autres essayent de dire que c'est faux. Parce que naître dans une étable est impossible. Vous voyez bien les étables dehors. Il est impossible que un enfant naisse dans un tel endroit. Il mourra de froid et manque de confort. Mais Jésus est né dans une étable. Alors il ne s'agit pas de miracle, il s'agit d'un vrai fait. Pourquoi? Parce que les gens pensent que c'est comme les étables ici à Madagascar, qu'il y avait les étables en Palestine, en Israël. Alors je vais vous le montrer. Une maison typiquement juive est comme ceci. À 2 étages. Au premier étage, c'est là qu'habitaient les gens. Au rez-de-chaussée, comme vous pouvez le voir, c'est là que les gens faisaient leurs travaux et les bêtes logeaient au rez-de-chaussée. Et c'est là que Jésus était né. Parce que en haut, il n'y avait plus de place. Dans les auberges, il n'y avait plus de place. Mais c'est là qu'il y avait de place et c'est là qu'il est né. Voilà une maison juive typique. Et vous pouvez voir encore ce genre de maison-là à la campagne. Il y a des maisons où en bas, peut-être pas de bœufs, mais il y a des poules par exemple, ou des lapins, ou là où on met les outils. Mais c'est en haut que les personnes habitaient. Il en est de même pour les maisons juives. Alors, Jésus, il n'y avait plus de place pour Marie et Joseph. Alors, ils ont préféré se mettre dans une étable qui était le rez-de-chaussée d'une maison. Ça, c'est pour vous prouver que ils ont tort, ceux qui disent que il est impossible qu'un bébé naisse dans une étable. Il est vrai que dans une étable, c'est pas très bien confortable, mais Jésus est né quand même dans une étable bien au chaud. D'ailleurs, les bêtes en hiver donnaient de la chaleur aux gens qui habitaient au premier étage. Donc, la signification du fait que Jésus soit né dans une étable, c'est parce qu'il était humble. Ça ne lui fait aucun problème, ça ne lui pose aucun problème de naître dans une étable, si c'est nécessaire, puisque c'est un Dieu humble qui est devenu homme. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, notre Père, et la communion avec le Saint-Esprit soient avec nous. Amen. Prions. Nous te remercions, Seigneur, pour cette parole que tu nous as donnée. Apprends-nous à toujours nous souvenir que tu es un Dieu plein de bonté qui est venu pour nous, pour endurer toutes les souffrances afin de nous sauver. En ton nom, Seigneur, nous faisons cette prière. Amen. Sasadi sutuku Layando izai Niseuani Jesu Izai natena Nipamina nikyu Bapise Ufia vanana Oh, mi fali, si mi ubi amafi, fe fatu, gani panavucha. Oh, avi mi e camidera, dera wilzazahi. Fatu musikai Oh
tera siajanoa tolotray hoanao rizay so zay terakanio ka mba mandraisany fanatitray ho zava-manipofona tera siajanoa tolotray hoanao rizay so zay terakanio ka mba mandraisany fanatitray ho zava-manipofona toko tera siajanoa tolotray hoanao rizay so zay terakanio kamba madraisany fanatitray ho zava-manipofona toko ho zava-manipofona toko ho zava-manipofona toko Nando
mandrakezay fa de fiantrayanao ny zanakaona fonao ho fanavotana ana asandratsonekira wanao jehovana asandratsonekera wanao mandrakezay fa de fiantrayanao ny zanakaona fonao ho fanavotana ana amin'izao noely fetima mizao no atsiarovana ilay fitiavanao la tene tonga lofo ka nidina tety Jesosy no anarany amin'izao noely fetima mizao no atsiarovana ilay fitiavanao la tene tonga lofo ka nidina tety Jesosy no anarany asandratsonepira wanao hilanesi asandratsonetera wanao ntoritori fa de fitiayanao ny ainao no nafonao ho famonjenanay bany asandratsonepira wanao hilanesi asandratsonetera wanao ntoritori fa de fitiayanao ny ainao no nafonao ho famonjenanay bany amin'izao noely fetima mizao no atsiarovana ilay fitiavanao la tene tonga lofo ka nidina tety
tomitony ny foko ndraindra ireo ataoko sary. kana dia kely indrindra aza no ny andohanao dia ho lehibe indrindra no hiafaranao. Joba toko 9 ny andinin'ny 7. Radio Teny Fiainana FM 91.2. hita ianao anie Jehova ka hiaro anao, ampamirapiratra ny tavany aminao anie Jehova ka hamindra fo aminao, anandratra ny tavany aminao anie Jehova ka hanome anao fiadanana. Amen. Numeri toko 9 andininy 7 hatramin'ny 9. L'Éternel te bénisse et te garde. L'Éternel fasse lever la lumière de sa face sur toi et use de grâce envers toi. L'Éternel lève sa face sur toi et te donne la paix. Amen. Nombre chapitre 6, versets 24 à 26. May the Lord bless you and take care of you. May the Lord be kind and gracious to you. May the Lord look on you with favor and give you peace. Amen. Number chapter 6, verse 24 to 26. Misaotra anao re mihaino radio Teny Fiainana anako. Eny re bebea. Raisitsika amin'ny marin-drefy raika amby 7 teboka 2 megahertz zany a. Misaotra re.